mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba tsika rahako malala tratra ity zoma 10 ny volana Desambra ity ny mofinaina voalahatra ao tsika nio dia ny boky ny Isaia mpaminany toko 12. Isaia toko 12 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iteny ianao amin'izany androizany hoe hideranao Jehovah, fa na tetezitra tamiko azy ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampihoninay ianao. Indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky aho fa tsy mba tahotra, fa Jehovah tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanonmpamonjena. Ary iteny ianao amin'izany andro zany ka anao hoe miderany Jehovah, mitsony anarany, ampafatahany amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarova fa efa misandratra ny anarany, mankalazany Jehovah fa asa lehibe ny nataony, ary ako fantatra any amin'ny tany rehetra zany, miantso mafy sy mihobiri-ponina ny ziona, fa lehibe ao afovoanao ny iray masin'ny Israely. Iray masinao manamasinana fahamarinana ny velinao no fahamarinana. Amen. Ity Isaia mpaminany toko 12 ity dia miresaka momba ny fitaomana, ny mpino hidera sy hisaotra an'Andriamanitra noho ny fahatongavany, fampanantenana ny fahatongavan'ilay Mesia. Ny Isaia toko 12 dia miteny manao hoe hisy solofo mitsimoka ao amin'ny fototry Jese ary mitrebona avy amin'ny fakany. Zany hoe Isaia toko 12 dia faminaniana ny amin'ny havian'ilay solofon'i Jese na ny amin'ny havian'i Jesosy zany, ary hosetriny indray dia hisaotra an'Andriamanitra sy hifaly ny vahoakan'Andriamanitra noho ny fampanantenana omen'Andriamanitra ny vahoakany amin'izay amonjeny azy. Rehefa mamaky ity toko 12 amin'ny bokin'ny Isaia ity isika dia andininy 9 monja moa toko 12 dia miresaka lafin-javatra roa mazava. Ny voalohany dia tokony ataon'ny olona ny fisaorana sy ny fankalazana an'Andriamanitra, tokony ataon'ny olona no afahan'Andriamanitra na no vonjen'Andriamanitra. No vonjen'Andriamanitra tamin'ny fandevozana, no vonjen'Andriamanitra tamin'ny fampijaliana, no vonjen'Andriamanitra tamin'ny fangirifirina. Asa raha efa namaky ilay asa soratra anankiray zay ianao, nosoratan'ilay mpanoratra frantsay Boétie, izay izy io any amin'ny 740 any nanoratra Boétie, izay anankiray nampalaza azy moa dia ilay karazan-drazana ohatran'ny hoe discours de la servitude volontaire, zay lay boky izay ndresany ny hafa be izy ity. Raha am'izao solomaso iainantsika zao mantsy am'izao 720 zao mamaky an'izy io tsika de somary tsy de manaitra loatra satria efa toe-tsaitsika. Fa raha tamin'ny vanim-potoana ny antsoina hoe humanisme, satria nanakaikaiky ny protestantisme, fahaterahan'ny protestantisme any amin'ny taona 880 anao zany, ary indridrindrindra nandidina ny ataontsika hoe massacre de Saint-Barthélemy nandratany ity discours de la servitude volontaire ity, dia somary ataontsika hoe miavaka be le izy. Mampiavaka azy dia miresaka momba ny ataontsika hoe ny olona ozy amin'izay fanazavany la Boétie zany, dia ny fanazavany azy dia ny hoe matetika mantsy ny olona ozy de zao rehefa voatsindry, rehefa mahatsiaro hoe voatsindry na tratran'ny tsindry azo lena na ataontsika koa hoe tratran'ny fampijaliana
natratra ny fanandevozana raha zay koa azo ilazana azy, natratra ny herim-pamoretana, de mandrakariva manome tsiny mandrakariva ireo mampiasa ny herim-pamoretana, manome tsiny mandrakariva ny mpampiasa ny fampijalinana ny fanjiry firiana, fa raha ny tena marina ozy de zao matoa diso de zao lay olona mihitsy no manaiky ho andevozana, manaiky ho ampijaliana, manaiky ny arany fanjiry firiana. Zay mahatonga zay miteny hoe servitude volontaire, adosoana ny mieritreritra foana ozy raha manome tsiny ny mpampijaly, manome tsiny ny mpampahory, manome tsiny ireo ataotsika hoe ireo zay mampiasa hery. Fa ny tena marina ozy de zao betsaka ny olona ary mandrakariva fa dia tena miankina am'lay olona zay ampijaliana, lay domine zany, lay arany fanjiry firiana ny zavatra rehetra. Ary mandrakariva dia asehony hoe mahita tombontsoa amin'io fampijaliana miatra amin'io lay olona ary satria misy confort, misy intérêt, misy tsy hoe intérêt matériel loatra fa misy tombontsoa hoe lasa manaiky an'io izy a satria lasa ekeny le izy satria milamina kokoa ny fiainany. Lasa zay le teneny teo hoe intérêt pratique, lasa misy zavatra zay lasa habitude, lasa fahazarana ozy lasa zatra n'lay fanjiry firiana, lasa zatra n'lay fampijaliana de kamo iotra, lasa kamo ivoatra ary mandrakariva tsy de tahotra loatra hoy labioisiny mahatonga ny olona anaiky an'reny ireny fanjiry firinana fijalinana na anaiky lay fahantrana na anaiky lay herim-pamoretana fa tena toe-tsaina mihitsy. Mandrakariva mantsy hoe ohatrany hoe tahotra foana no mahatonga ny olona manaiky ilay ataontsika hoe fahantrana na zava-tsarotra fa zao tena le toe-tsainy le olona mihitsy. Ary dia ohatrany mandamina azy le izy, ohatrany mandamina azy de lasa manaiky ho azy izy dia ohatrany mampilamina azy de keny de amboariny ao anatin'lay amboariny ohatrany hoe fa zavatra efa eo foana, ohatrany hoe tsy maintsy miposaka ny masoandro de tsy maintsy mitsoka ny rivotra de tsy maintsy maraina ny andro de tsy maintsy eo koa lay tsy maintsy mijaly azy zany, tsy maintsy mangiry firy de lasa zatra an'izay tahaky ny vorondolo ao anaty lakilosy ao anaty tilikambo ka na aminaonaona tahaky n'iny ary ny tilikambo tsy marenina tsony ny sofiny fa efa zatra izy efa zay izy. Mampieritreritra avako malala satria miresaka ny fanafahan'Andriamanitra ity Isaia 40 ty sy ny 120 ho tsika hoe asain'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra isika fa tsy mba nataon'Andriamanitra nanana an'izany toe-tsaina hoe tamana ao anatin'ny fanandevozana zany na mahita tsirony ao anatin'ny fanandevozana. Tamin'ny taona 20 volana septambra 1996 de nofoanana teto Madagasikara, nofoanan'ny Frantsay volana septambra io nofoanan'ny Galenie zany efa tonga teto Madagasikara Galenie de nofoanan'ny Galenie ny fanandevozana. Amin'ny taona aty amin'ny taona 20 zany alohan'ny Galenie no nifoanan'ny Radama niaraka tamin'ny Robert Farquhar gouverneuran'ny Maurice ny fanondranana olona ivelany Madagasikara. Fa izao tamin'ireo tranga anankiroa reo, tamin'ny tranga voalohany no hoe nofoanana ny traité d'esclave zany hoe ny fanondranana olona ivelany Madagasikara no soniavina mihitsy teto Antananarivo tamin'ny volana oktobra 7 oktobra raha tsy diso no nanaovana ny teo anatrehany Farquhar moa sady fa James Astin no raha taty nanao siniany hoe manomboka zao dia tsy misy malagasy azo aondrana ho atao andevo alefa any aleo Cap na any Maurice na any Amerika na any Brésil tsy misy itsony manomboka zao fa mijanona foana teo. Dia na ny faharoa kosa indray de ny hoe tsy misy tsony hosokajon'olona ho andevozana hanompo olona eto Madagasikara fa
mahana fahafahana isitraka ny taniny, isitraka ny zony, mahana ny fahafahana ny olona rehetra, mahana ny fahafahana anao zay tiany atao. Aty amin'ny volana septambra 1970 indray ny fanafoanana ny fanandevozana nataon'ny Galeny. Misy antony politika mazava ho azy satria mila herintsandra ny fanjanahantany, mila olona mamokatra, tsy tia ny fanjanahantany hoe firenena hoentina nefa mbola misy olona hoentina indray, zany hoe efa toy ny firenena anaty firenena. Mazava ho azy, saingy zao koa nefany tena lafo niabo mihitsy teo anatin'ny tantaran'ny firenena, zany hoe fanafoanana ny hoe tsy misy olona intsony ka ataotsika hoe tratra ny herim-pamoretana na hanompo ny hafa olona mitovy aminy any. Fa ny zavatra antranga teo amin'ny tantara ny tapany voalohany teo eo ihany nisy tsy faly ny tapany voalohany tam'ilay hoe fanafoanana lay traité d'esclave tamin'ny 2016 fa aty amin'ny 1916 ny tiako hitarehana ny saireo tandrify amin'ity hoe Andriamanitra nanafaka ny olona ity de izao betsaka ireo malagasy izay tao anatin'ny fanandevozana tamin'ny fotoanandro no tsy nety niverina tany amin'ny taniny. Nisy tsinona satria ny fanandevozana tamin'ny tamin'ny 1970 de antony be deabe no mahatonga azy babo anady, babo amin'ny trosa, tsy mahaloa trosa, sy ny sisa be deabe, mety ho taranaky ny tsy mahaloa trosa, taranaka olona koa mety ohatra hoe novidiana avany Afrika de tonga taty de lasa efa sary-monina taty, be deabe ny takizany. Fa izao betsaka tamin'ireo olona reo rehefa naofahana no nitomany an'zay maninona no afahana, aleo ihany zahay hijanona, nahoana zay no aiza zahay, tsy manana le zahay, sy be deabe tamin'ireo sokajin'olona reo no nahita confort am'lay teneniny bioesie eto, nahita confort, nahita zavatra toy ny hoe mampilamina azy satria lasa nanjary nanana fahazarana de toy ny tamana tao anatin'lay nanaiky ilay herim-pamoretana. Ary io le mamarina teny bioesie am'lay discours teo hoe milaza hoe servitude volontaire nanaiky mihitsy de misy ny tomany misy ny de zay tsy andeha fa zay aloana ihany mijanona ho andevy zay tsy hiverina ho any amin'ny tanindrazana nisy anay ihany satria nisy tena avany Moritsiraka no andevozina teto, nisy avy taty nandevozina tany Moritsiraka, be deabe ny takizany fa de zay aloha hijanona sy ny sisa rehetra. Ary dia hotsika manao hoe misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy zany, misaotra Andriamanitra tsika fa nomen'Andriamanitra fotom-pisainana te hivoatra, naiky ny tarihiny fanan'Andriamanitra. Ary io amin'ny fotoana hatsapahan'ny olona, amin'ny fotoana hatsapahan'ny olona hoe za tsy teo ampijaliana intsony, za tsy teo andevozana, za tsy teo ho andevozony zao tokana ho andevozany lafin-javatra maro samihafa amin'ny fotoana anapahany zay hevitra izay, de am'izay fotoana zay izy tsy andevo tsony hoe Jesosy, marina manafaka anareo tsy ho andevo. Zany hoe rehefa amin'ny fotoana anapahantsika hevitra tsy ho andevo ny fahotana, tsy ho andevo ny fahazarana de zao afaka isika. Ary de izy lafin-javatra no tiantsika ho takatra, tiany Baiboly ho takatra ny hoe ny Andriamanitra ny fivavahana kristiana, Andriamanitra manafaka, Andriamanitra manome tsiro nolazaina azy ilazaina azy ny fahafahana ato anatintsika. Zava-dehibe ilay hoe fahatsapana ny amaminy antsoina hoe fahafahana. Jesosy raha ny teny manao hoe raha tonga ny zanak'olona hamonjy, hanafaka de tena manjary manao zava-dehibe ny fahafahana ary mahita ataotsika hoe tsirony am'zany fahafahana zany sika, ny olona afaka manome voninahitra an'Andriamanitra, matoa ny hoe navoaka an'Andriamanitra avy any amin'ny tranona andevozana tany Egipta ny zanak'Israely de nomeny fahafahana de niorakoraka fifaliana ary Mosesy tsy afaka nanome voninahitra an'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely raha mbola tany anefitra izy, fa rehefa afaka raha mbola tany Egipta izy, fa rehefa ty anefitra izy afaka, zay vao nomen'Andriamanitra azy ny didy folo, araka ny teniny tamin'ny Farao manao hoe avelao ny oloko anompo any anefitra. Revako malala
hoy ny filazana Isaia mpaminany eto, ho avy le solofony Jese, anafaka amonjy. Mo ve tena manana zany etaeta-pahafahana zany isika? Ny fitiavantsika fahafahana dia mahatonga atsika midera an'Andriamanitra, mahatonga atsika misaotra an'Andriamanitra. Misy filôzofy anankiray antsoina hoe Karl Marx. Karl Marx ny filôzofy moa zay maha filôzofy ny filôzofy dia tsy hoe manome vahaolana fotsiny tahaka ny ekonomista na tahaka zany, fa ny filôzofy dia manome fomba fijery izao tontolo zao, manome fomba fisainana, manome tari-dalana ny am'izay tokony hisainana na tokony atao. Ary Karl Marx de isan'izany tamin'ny fotoan'andro. Ny teolôjianina moa de azo lazaina hoe filôzofy. Ny teolôjianina dia filôzofy saingy tsy filôzofy miainga amin'ny soratry Sokrata na miainga amin'ny soratry Bergson na miainga amin'ny soratry Platon, fa filôzofy ihany ny azo lazaina filôzofy ihany ny teolôjianina, fa miainga amin'ny fahendren'ny Baiboly, miainga amin'ny fahendren'Andriamanitra, miainga amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miainga amin'ny fiainana kristianina mbalan'ny soratra masina. Ao anatin'izany raha tsy manana zany ny teolôjianina, raha tsy manana vision du monde ny teolôjianina dia tsy mahova na inona ny Baiboly. Tsisy heviny ndray zay. Raha ohatra ka hoe ny Baiboly natao fotsiny hovakiana, natao fotsiny tsy zay, fa ny Baiboly de nataon'Andriamanitra mihitsy, nomen'Andriamanitra atsika ny Baiboly mba hananatsika vision du monde, zany hoe mba hananatsika fomba fijery mihitsy ny fiainana, fomba fiainana, fomba fiasa, fomba fitantanana, ny hevitry ny fiainana, ny lalak'izorana, manome antsika tanjona, manome antsika vision, manome antsika objectif. Zany ny antony antsoina hoe Baiboly. No zany de tsorona avy hatrany fa tsy maintsy ho filôzofy mihitsy ny teolôjianina, ny mpitandrina, ny pretra. Reny olona reny de manana fomba fijery ny fiainana, ary ny Baiboly no azavainy no hitiny manatsara an'izany. De ohatsika atao hoe Karl Marx de rahana fijery manokana momba ny atao hoe fahafahana. Izy de isan'izay ao anatin'ilay asa soratra anankiray ndresahany manokana momba ny antsoina hoe aliénation. De ndresahany manokana ny hoe tsy tena zava-dehibe ny fahafahana ao izy. Marina fa miresaka fahafahana izy, fa izy any dia miresaka ny fahafahana ho zavatra ohatra hoe ny zon'olombelona, droit de l'homme, zavatra ohatr'izany raha jerena amin'ny fampianaran'ny Karl Marx de hitany hoe toy ny nofy ihany, toy ny nofy ihany satria ny filozofiany de hafa mihitsy, materialisme dialectique na koa ny materialisme historique, dia hafa mihitsy ny fomba fijeriny. Tsy tena manao zava-dehibe ny fahafahana izy rehefa tena jerenao. Tsy tena zava-dehibe aminy atao hoe fahafahana, fa antsika kristianina zava-dehibe ny fahafahana. Fahafahana mivavaka malalaka, fahafahana miaina malalaka ny tenin'Andriamanitra, fahafahana mifaly amin'ny fanomporan'Andriamanitra, fahafahana mifaly eo anivon'ny fianakaviana, fahafahana mifaly eo anivon'ny zavaboarin'Andriamanitra. Zany no antony nanafahany Kristy atsika. Ary zay mahatonga ny mpisay am-paminany eto hoe misaora an'Andriamanitra. Tena tsapanao ve zany hoe fahafahana no meny ny tompo zany? Betsaka ny olona aloha miteny hoe anka marina fahatenenina hoe teoringe zany, ohatra hoe ianao de manana zo anana trano, manana zo anana tany, manana zo anana fananana, manana zo tsabona, fa movy tokoa eo mamarina ny teny Karl Marx. Moa tokoa ve ianao raha manaotra ka teny hainao de manana zo anana trano kanefany tsy mahana fahafahana manao trano akory anao satria tsy manam-bola, de tsisy dikany le zo. Na hoe ianao dia manana zo tsabona kanefa le toeram-pitsaboana na le fitsaboana tsy mandeha araka ny tokony ho izy de tsy mipetraka ihany lay zo. Na ianao de manana zo hianatra kanefa tsy hisy sekoly dia tsy mipetraka ihany lay zo. Fa hotsika manao hoe nahoana nahoana de zava-dehibe mihitsy amintsika kristianina ny atao hoe fahafahana. Ary ao amin'Andriamanitra ny misy ny fahafahana. Andriamanitra no tena mpanafaka. Paoly manazava amin'ny Romanina toko fahavalo manao hoe zay toerany fanahan'Andriamanitra nge ny toerany antsoiny hoe fahafahany. Afaka malala aza manaiko andevozin-javatra ary. Aza manolo tena ho andevozin-javatra hoy Paoly. Aza manaiko andevozina inona na inona. Hoe misy zavatra mamatotra anao manokana
aoky ianao zay maprotestante atsika de zao tsy andevozina na inona ho Paoly, tsy andevozin-javatra na inona, tsy andevozina foto-kevitra mihitsy koa ara idéologie, tsy andevozina fotom-pisainana fa olona afaka zay zay no nitoetra ny antsoina hoe kristianina. Rehefa mahatsiaro an'izay ianao, mahatsiaro an'izay fahafahany zay dia mahay midery an'Andriamanitra, le afaka misaoran'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ty fahafahany sika, nataon'Andriamanitra afaka sika noho ny amin' Jesosy, afaka mifaly, afaka midera, afaka mankalaza an'Andriamanitra, afaka mivavaka malalaka de miderahan'Andriamanitra fa mpamonjy izy. Hoy ity andiny faharoa ty, indro Andriamanitra ny famonjena fa efa famonjena izy, namonjy nanafaka izy. Fa ny faharoa sady farany zay entina mampahay anao rehefa malala hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao fa nanafaka izy ary nanome anao safidy ho afaka fa tsy tamana ao anatin'ny fahalovana na tamana ao anatin'ny zavatra tsy mety na manaiky ho tratry ny tsindry azo lena fa faly ty fahafahana. Fa ny faharoa lehibe zay itao manotompo atsika eto koa hisaotra an'Andriamanitra tsy noho lay fanafahana lehibe ihany fa noho ny fahatsapana eo afovoantsika an'Andriamanitra, eo afovoantsika Andriamanitra tsy mahafoy atsika na ahoana na ahoana. Misy horonan-tsary zay efandraisandray maka angamba izy nafinaritra lay tantara nalaovan'ny Viola Davis sy Denzel Washington, lohateny lay tsaronareo Francis lay lohatenin'lay izy lay nanana zanaka izy mivady reo sahira fianakaviana amerikanina mainty hoditra iny somary ataoko anaty fonoteny kely lay ny tantaran'ny Viola Davis na Denzel Washington. Io moa tahaka ny amerikana ankabeazan'ireo mainty hoditra amerikanina dia olona nihotra. Rehefa sendra mahita ny tantarany Viola Davis ianao de tantarainy mihitsy zany hoe za dia olona tany amin'ny ghetto, niainga tany amin'ny fantrana fa niezaka. Azay ny tiany Denzel Washington ho azo izy moa zany manao conférence maro samihafa de mampianatra ny tanora manao hoe toe-tsaina nge io hoe safidy nge no safidy nge no tafity. Hitantsika koa amikabariny amin'ny fijoroana vavolombelona nataony Barack Obama hoe za de roa taona de efa nilaozany ray aman-dreniko nitaiza rery ny reniko izy rery nitaizanay amin'ny 4 maraina de efa foaziny de mianatra de ampianarina de niezaka de nanana vina de nikiry. Tsy Denzel Washington ihany moa na Barack Obama ihany nandalo mety ho fahasairana. Izy akory anankiray tsaroko eto izy le mpitira amerikanina vavy Tracy Chapman, fatatsika ity mpira amerikanina ity mahafinaritra Tracy Chapman olona tsotra tsy manaiky ho voatariky ny ataotsika hoe ny laza sy ny voninahitra fa ty fahatsorana ty lay fahafahana tsy ny vola no mibaiko, tsy ny voninahitra no mibaiko. Zay moa Tracy Chapman olona tsotra niainga tany anatin'ny fantrana. Be de be reo olona zay ataotsika hoe tahak'izany kory na tsy maninona azo resahana mpanao baskety malaza Jordan sy ny sisa. Zany rehetrany de mitenitsika manao hoe reny olona reny ao anatin'ny tenin'ny Denzel Washington ny teny manao hoe narovinareo anaka de zao ataovy lohalarany eo amin'ny fiainanareo Andriamanitra. Tsarovy fa Andriamanitra de eo akaikinareo mandrakariva. Ary teny zay no entiko manazava ity boky Isaia mpaminany ity manao hoe lehibe eo afovoan'ny ray masin'ny Israely Andriamanitra. Andriamanitra eo afovoany izy io, Andriamanitra eo afovoan'ny mpanompony, eo afovoan'ny vahoakany Andriamanitra. Ny vahoakany mety manalavitra an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy manalavitra ny vahoakany. Andriamanitra tsy manalavitra ny mpanompony, Andriamanitra tsy manary ny mpanompony. Afaka malala afatra famparezana antsika zany am'izao taona amin'ny farany zao. Mety nisy fotoana nahafoizanao an'Andriamanitra angambany, mety adinonao angamba izy indraindray tamin'ity taona ity fa izao Andriamanitra tsy nanadino anao. Ary zay no mahatonga ny teny Isaia mpaminany manao hoe fa natetezitra tamiko azy ianao
de afaka ny fahatezeranao indray mpimasomonja ho Isaiah-paminany. Zany hoe itsika mety nanadino an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy nanadino atsika, teo afovoantsika mandrakariva izy matoto izao tsika. De famparezana ho anao zany, Andriamanitra mamonjy, manafaka, manome anao fifaliana, fa nefa koa Andriamanitra de zao eo afovoanao mandrakariva, eo akilatsika izy. Ary eo akilatsika tsy mitaza-potsiny fa eo akilatsika mitaiza. Tsy vizaka Andriamanitra mitaiza atsika. Tsika tamana ao anatin'ny fahotana, tamana ao anatin'ny loto, tamana ao anatin'ny fahalovana, mahita confort aza ao anatin'ny fahandevozany fahotana, na ao anatin'ny tsindry azo lenany faharatsiana, de mahita confort ao anatin'izany sika, manaiky an'izany sika. Andriamanitra te hanafaka atsika, Andriamanitra moa tsy afaka manery, fa Andriamanitra manome fahazavan-tsaina, manome fifaliana, mampitraka, satria eo afovoantsika izy. Rehefa malala misaoran'Andriamanitra fa tsy manary atsika izy, tsy hanary anao Andriamanitra, tsy hahafoy anao Andriamanitra, fa hitantana sy hampahery anao mandrakariva izy. Ivavaka sika, Tompo misaotra anao noho ny asam-panafahana nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao, ka olon'afaka izahay, afaka miriary mideranao, fanerasera mpiarabelona aminay, afaka mivavaka malalaka. Misaotra Tompo fa tsy nataonao tamana ao anatin'ny fahalovana, na tamana ao anatin'ny faharatsiana, fa nitarihinao tamin'ny fanahinao masina ka nangetahita fahafahana manatona an' Jesosy zanakao. Misaotra fa nitaominao koa zahay, atsiaro fa eo afovoanay ianao, tsy manary anay. Zahay mety manadino fa ianao tsy nanadino anay. De mivavaka izahay Tompo, ataovy mitraka mijery ny fahatsaran'ny fiainana isan'andro zay. Ajaviranao iondrika ao anatin'ny fahantrano, fa ataovy mitraka mijery anao Andriamanitra, izay mpamonjy, Andriamanitra izay mpamela heloka, Andriamanitra izay fitiavana, ary atao faly amin'ny fanarahana anao zahay. De meteza napaka toamponay mandrakariva, fa ianao Andriamanitra de fitiavana, eo afovoanay ianao, miazona anay. Jereo ny tanindrazanay Tompo, jereo ny isam-baravarana amin'ny malagasy, ny isam-batan'olona, jereo ny tompon'andraikitra tsiraray avy, amin'ny sehatry ny fanabeazana, amin'ny sehatry ny fitantanana, jereo Tompo izay rehetra. Atao fitsapanay fa eo afovoanay ianao, mitantana, mamindra fo, dia jereo ireo marary Tompo, jereo ireo manana ady am-panahy Tompo, jereo ireo manana olana, araka ny lehiben'ny famindramponao, manampy azy ireny ianao Jesosy. Amen.